lasy tompivavy eo anareo rahalahy vice-président vao amin'ny assemblée nationale eo antony filohan'ny CFM ny filohan'ny CDED ao ny ministra namana ao ny filohan'ny CNDH ao ianao ny dalé kabinetany eo amin'ny CENI ao isika namana tokotrano tsy hoe faram-pilazana akory fa ho fanajantsika ny reto vahiny manakaja manotrina atsika ankehitriny izao dia miarabatsika ary misaotra indrindra misaotra anareo namana olona anatin'izay 12 andro manatanterahantsika ny asatsika satria asa maro-drano tokoa ary mifanojo tsara amin'ny asa mahaparlementaire-tsika ny asa izay nataontsika teto rehefa natsoa ny fitondram-panjakana isika ivory ka niatrehantsika ny premier ministre lehibe ny gouvernement niaraka tamin'ireo ministre maro tonga teto name voninahitra amin'izany ao anatin'ny adiny 7 ora no fanazavantsika teo satria amelabelatra ny politika apoben'ny fanjakana araky ny voasotry ny lalàna teto amintsika ny premier ministre lehibe ny gouvernement zay mametraka fialatsiny manokana satria ny asa mandrarà no tsy afahany tonga eto amin'izao fotoana izao fa misotena azy eto ny ministra amin'izany ka sorana tompo ianao sorantsika ihany ko iaho ianareo vahiny manakaja tsy voatanisa daholo atao ohatra sao misy voaniny fatao safo be mantsina ianareo manomboninahitra ambony nareo manana ty tsy andraikitra ambony eto amin'ny fireneny ity enikaja embonahitra zahay satria teto ihany ko no nandiniana araky izay hevitra an'ilay volavolan-dalàna zay tolo-dalàna zay natolotry ny namantsika vao amin'ny anteny mena sotoko fianatra satria zany ny antenaina anisany asa lehibe tokony ataon'ny parlementaire dia nieritreritana zany tolo-dalàna zany marina fa adidin'ny fanjakana ny anatanteraka ny mandefa volavolan-dalàna ty amintsika fa tsy avakan'izany ko ny tokony ezahantsika mianakavy hijery makafaka ary hitondra amin'izany eto amin'ny sehatry ny ady hevitra demokratika mba ahafahana manatsara ny fiainana tozan'izany tokoa ilalàna tolotsy-dalàna natolotry ny namantsika io mbola mamerina fisaorananao zay miarananao sy ny rehetra ao amin'ny antemeram-bola satria antemeram-pirenena satria laninareo maro anisy atao tokoa razanareo zay toko amin'izany fa hitahitanay be sy maro teto satria maro anisano lazaineto dia mba anana fotoana maharitraritra kely ahafahana mifampidiniana mino fa horaisitsika amin'ny fofeny fitiavaka an'azany izany satria ny fahendrentsika tokoa dia efa mametraka foana hoe isavasavana ravina ny mba hitana amin'ny fotony ny adikevitra loany ny adikevitra an'io dia mahatomombana any ampitso hoe kanefa koa ny andraso lava mahavery ny andro zany zany mampifaditsika satria raha atao anatina dissertation zany dia sady misy ny tezy ny antitezy zany hoe maiky tsy miandro tokoa ny fiainam-pirenena raha andraso foana tsy manam-potoana zay fa oka aloha tokony fanajara zany ny fotoana io amin'ny fofeny fitiavana misy ny lazana zany tsy ho atao ilazana foana ny tsy fafahana mandinika akory ny fotoana kanefa misy kosa ny fotoana tsy maintsy ilaina satria tiarana ny tsara izy zany soranay manokana anareo namana avao amin'ny antemeram-pirenena tompoko oren-danitra oren-tany sotra ny fahasahinareo sotra ny fahasahin'ny fitondram-panjakana nanamafy anio lalàna tamin'ny 2011 eo
tsy maintsy mipetaka ny aya samy mpitondro isika efa maninona ka iny novany e samy mpanao politika ko io fa fitonam-panjakana dia manino io ny kitiana tsy azo amin'n'enda tsy ny olona izany fa zany ny adehitra politika dia manazava ny antony anaovana an'izany nanazava mamy hoany mino fa efa dingana lehibe vita teo amin'ny fanazavana izay afahantsika ny eno an'ireo satria marina ny voalaza fa manina tokoa moa tsika tsy henony hafa zany akory tsy ilazana fa ny hevitry ny hafa ihany no etsika eto fa raha io ny pirera tokoa isika dia tosanatry tsy tady eny ny piraitanazana amintsika kanefa zany ny sokoafitsika ny hevitry ny maro matakatavitra fa ny fitonam-panjakana tsy maintsy anapa-kevitra zay ny tsy afahantsika anembotra foana akory voarainy faindrentsika teo tompoka ary voarainy ministra sy ny fitonam-panjakana ny etaetatsika mba amezana fotoanatsika hifandinika hitondra an'ireo fanampiny anotany fanazavana bebe kokoa anolotra an'ireo ataoko hoe fanakiana sy fanatsarana zay hoetitsika anampy ireo rahalahtsika sy rabavitsika tao amin'ny antenimera-pirenena zay fananolotra atsika an'io toro-dalàna io koa misy manantena fa ao anatin'izay ataoko hoe fiainana ara-demokratika zay no miainatsika amin'ny toro-dalàna tsy matetika loatra mehitantsika zany toro-dalàna mamparlementaire zany eto dia manao antsoavatsika parlementaire mba tsy hopokaty fotsiny ho lasa iany olona tsy tairapa-kevitra ny fangatantsika fotoana anemorana an'io iadevitra ny vononitsika iadevitra hoeto ny toro-kevitra fa refa tonga ny fotoana tsy afaka isony tsika hitero hoe tsy ampindray ny fotoana toko fa isika any toko politika any amin'ny secret fiarahamonina any sy isika atao amin'ny sénateur toy ny rehetrarehetra dia tokony hiazakazaka ifameno amin'io toro-dalàna natolotry ny antenimera-pirenena io ka ozy aho hoe mareta fanana ny soa isika satria tena soa fototra io rena ny demokrasia mihitsy fahasahina lehibe mihitsy ny anamarina toerana n'izany toeram-panory zany eo ny firenena mbola betsaka ny firenena matanjaka lavitra no isika milaza ho demokraty lavitra no isika no miaotra tsy masama metaka an'izany eo amin'ny rafa fitantanana eo amina firenena anankiray no ny antony manokana anazy zany isika ny roso dia lehibe voalaza teo zany ary isolana atsika mirakavy ny faralantsaina zany zay nefa dia nangataka tanandroa misy tsy fisan-kevitra teo hoe ampy ny fotoana tsy ampy ny fotoana ka ozy aho hoe milatsiny anominanao raisiko ny fahendrena lazainy zokobe teo rajonarivero senatora teo hoe hoanareo atsika rehefa nemorana le fotoana afahatsika mitondra tolo-kevitra anatsarana ohatrany nataotsika tany amin'ireny fandaintsika lalàna na adihevitra zay nataotsika hatramin'izay fa tsy hijanona amin'ileo hoe ahembotra ve sa tsy ahembotra efa tapaky iny ka anjaratsika ny manatsara fa fiangavena tompoko tsy raisina adila politika mihitsy ny adihevitsika loany satria na ny tsy nitovy hevitra dia samy nanamarika daholy fa fitiava-tanindrazana teanana ny tsara no niombonantsika teto aloha zay nitazonitsika teo anatin'ny adihevitra manaraka isika manamafy misy anareo avanana kokoa amina lafiny ara-lalàna misy ny fazaka kokoa milomano ao anatin'ny fiarahamonina zay ndraindray tsy tafiditra anatin'ny toroseritra adihevitra ao anatin'ny ara-dalàna itony malagasy daholy reny tsy azosika ilikiliky izany fa apelakitsika ao anatin'ny adihevitra tsy maro-barofo na andrava ny fitondrana na andrava ny firenena ka amerina ny firenena any amkizo ny krizy indray akory fa fanatsarana no iraisatsika raha ny loatra raha misy ny opposition satria misy ny makatoa zany ny nataotsika satria tsika dia mieritreritra fa tsy maintsy isy ny alternance démocratique
satria zay no sotoavina apelatsika anatin'ny demokrasia. Koa zay fahalatsainy zay rahoana manokana no fandresena lehibe amoany ary isorana tsy reraky zay nare matoa vice président mamelibelana zany fa saina lehibe mihitsy noentinao amin'ny anaranao satria anao no lasa amin'ny anaranao mihitsy no fialany ty ohatra ny mahasaky eran-tany dia hitatsika ny valiny rehefa avy maka zay fakakevitry zay tsika mananatsika ny tsara mananatsika ny soa satria eny tokoa re olona tsy miazakazaka no tsy maintsy ho tonga amin'ny tanjona fa zay mandeha tsy mijanona no tonga maharety isika fa nasoa kanefa aza toandro fitelo lina koa re olona fa sao de rozany miaka fa ny anjaratsika mitsatotsako zany fa indray ny lazatsika zany satria zany mahamalaka azy atsika misaola tompoko lahy misaola tompoko vavy de ambaraka farana fofisialy ty fivivina tsara fotoana natao teto amin'ny antenera ity makasitraka tokoa.